dia iny fisainanao iny a lasa finoanao. Et cette pensée devient ta foi. Dia lasa miexécuté fotsiny ny corps. Et le corps exécute. Ameko ohatra anareo. Je vous donne un exemple. Ohatra zaho zao mijery amin'ny pasteur Tanjona. Par exemple, moi, je regarde à Pasteur Daniel. Dia somary mangariana moa pasteur Tanjona. Je ne sais pas faire ça. Eny e, somary manaova grimace kely fotsiny. Ohatranareo manao grimace amiko zao pasteur Tanjona. Oui, par exemple, moi, je lui ai fait une grimace. Dia hitan'ny masoko iny. Et j'ai vu ça, j'ai vu Pasteur Daniel faire une grimace, par exemple. Dia tonga dia mihetsika be ilay any anatin'ny foko. Et puis, moi, je suis choqué. Anaty. Je suis blessé. Dia ina moa izy teo rehefa zay ilay izy a. Dia lasa ina moa izy teo? Lasa ndraso kely fatapona le izy. Lasa émotion le izy. Dia lasa mieritreritra hoe pasteur Tanjona zany ve tsy tia anahy? Et puis, ça devient une émotion en moi. Et je commence à penser, en fait, Pasteur Tanzon, il me déteste. Dia iny pensée iny am'zay a misy esprit miditra ao anatin'iny pensée iny. Et dans cette pensée-là, il y a un esprit qui rentre. Dia hitanao fa tena misaindratsy aminao mihitsy izy tsy tianao. Et puis cet esprit qui est en train d'entrer, il est en train de dire, tu vois lui là, il t'aime pas. Il pense des mauvaises choses sur toi. Dia iny foana hoe ianona e nanao ratsy fijery anahy pasteur Tanjona. Iny foana namatory ary dia mieritreritra n'iny amin'ny pasteur Tanjona Et ohatra. puis même si tu dors, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à ça. Tadio fa raha vao misy fisainany ratsy tafiditra ao anatin'ny saintsika Quand il y a une mauvaise pensée qui entre dans nos têtes, dia minorira esprit tsika. et on nourrit un esprit. Dia lasa mamoky ny amintsika ny fotsika amina zavatra ratsy a. Et ça va nourrir aussi notre âme pour des mauvaises choses. Satria lasa finoantsika iny zavatra iny. Ça devient notre foi. Lasa mino hoe pasteur Tanjona zany tsy tia anahy. Et tu commences à croire que Pasteur Tanzon ne t'aime pas vraiment. Dia lasa caractère-ko izy mahita pasteur Tanjona koa tonga dia. Et ça devient mon caractère, je deviens aussi mangarque. Dia vao mahita pasteur Tanjona dia tezitra satria efa midiran'le esprit. Et quand je vois Pasteur Tanzon, je suis directement en colère parce qu'il y a l'esprit qui m'anime. Dia lasa manao réaction. Et je commence à avoir des réactions. Na ny maso koa aza miova vao mahita ohatra hoe falifaly miaraka amin'ny frère Jesser Ramapalezina vao mahita pasteur Tanjona tonga dia ohatrany. Par exemple, je suis très à Sokatra l'aise. be ny oroko. Je suis très à l'aise avec tout le monde, mais quand je vois Pasteur Tanzon, même mon nez, il devient trop grand. Azonareo. Hein, vous comprenez? Zay le fisaitsanana mila tandro. C'est la pensée sur laquelle il faut veiller. Olona manaotra zany tsy fanahy masina aloha dia mbola hoe mitravay aminao kely eo foana. Quelqu'un comme ça, le Saint-Esprit est toujours en train de travailler sur toi. Ameko ohatra indray nareo. Je vous donne encore un autre exemple. Feo ohatra. Par exemple, la voix, Vao maheno ohatra fotsiny ianao ny criany hoe le sang. Par exemple, tu entends un cri de la balle, un sang, dia misy interprétation ny âme foana zay. et il y a une interprétation de l'âme. Dia misy fisainana foana ao ambadika n'iny émotion iny. Il y a toujours une pensée derrière cette émotion. Dia raha vao tsy discerne anao le pensée anao Et si vous ne discernez pas vos pensées, dia lasa minorirana io pensée io ianao amin'ny zavatra ny amanao amin'io pensée ratsy io. et tu commences à nourrir ton âme avec ces mauvaises pensées. Fa za tena miteny anao afaka resinao ny fisainany ratsy. Mais moi, j'aimerais te dire que les mauvaises pensées, tu peux les vaincre. Zay no nanomezan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Ahafahantsika mihaino koa ny fanahy masina. Pour que nous puissions écouter le Saint-Esprit. Satria izay le hoe zay zanak'Andriamanitra tarity ny fanahy masina. Voilà pourquoi on dit que celui qui est conduit par le Saint-Esprit est appelé fils de Dieu. Satria manana autorité ianao mirefuser an'io fisainany ratsy io. Parce que tu as l'autorité de refuser la mauvaise pensée. Dia ataovy ohatrao ny andrinao. Manana autorité ianao manala an'io fisainany ratsy io. C'est comme ça à ton front, tu as l'autorité de vaincre les mauvaises pensées. Raha vitanao zany zavatra zany Si tu arrives à faire ça,
tena instoppable ianao miaraka amin'Andriamanitra. Tu es inarrêtable avec Dieu. Takahoany io sainany ratsy io e. Mets un petit coup de pied à ces mauvaises pensées. Un grand coup de pied. Azonareo tena za ameko ohatra anareo ohatra ao amin'ny Genesis. Moi, j'aimerais aussi vous donner un autre exemple dans Genèse. Mbola tsy reraka. Vous n'êtes pas fatigué? Genesis 4:7. Dans Genèse 4:7. Ohatran'io mihitsy ny rôle. Zao teneniko anareo a. Rehefa tafasaraka. Rehefa niala i Adama sy Eva voaroaka tao amin'ny Saedena. Genèse 4:7. Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dia tadio fa Andriamanitra mbola ny assisté an'rareo teny foana. c'est toujours Dieu qui les a assistés. Na dia niozona aza tafiditra. Même si la malédiction Mbola niresaka tamin'Andriamanitra mbola miavertira foana rehefa ao anaty fahotana. Dieu, il avertit tout le temps quand je suis dans le péché. Jereo tsara nazo an'i Kaina. Ao, Regarde ce qui s'est passé avec Cain. afaka mamaky ve tsika? On va lire. Au nom de Jésus, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Fantatrareo ve io tantara io aloha? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Atsangano tanana zay mahafantatra an'io tantara io. Tu peux lever tes mains si tu connais cette histoire. Io tantara io a, rehefa avy nanao fanatitra i Kaina sy Abela. Après avoir fait des offrandes de Caïn et Abel, du coup, Dia rehefa nakasitrahan'Andriamanitra neny Abela, et Dieu a approuvé les offrandes d'Abel. dia nanana fialonana ny rahalahiny Kaina. Et puis, Caïn était jaloux d'Abel, son frère. Zay le zavatra niseho. Hitany Kaina aloha hoe oay le teny fanatitra an'le ry tena tonga dia ok be. Caïn a d'abord vu les offrandes d'Abel et il a vu avec ses yeux, il a dit non mais il a vraiment fait une super offrande. Dia nisy sentiment tao tonga dia sy nidoatra kely. Et puis il y avait le sentiment de jalousie qui est en train de monter. Dia lasa nieritreritra amin'izay tena tsy rariny kosa rangahy zany ataon'Andriamanitra zany a. Et puis il a commencé à penser mais c'est inadmissible et c'est injuste ce que Dieu est en train de faire. Samy mba manao fanatitra zao ihany fa maninona ny anany tsy izy. On est tous les deux en train de faire des offrandes et pourquoi moi Dieu ne l'approuve pas? Dia Andriamanitra eo miavertirany Kaina hoe tandremo io fialonana ao anatin'ny fisainanao io. Domineo io. Et c'est là que Dieu a averti à Caïn, attention à ce péché et à cette jalousie qui est en train de monter en toi. Domine sur cette jalousie. Ao ve tsika atsangano tanarao nareo. Si vous êtes toujours là, est-ce que tu peux lever? Mahazo antsika tsirairay daholo io a. C'est quelque chose qui nous affecte tous. Dia inona tsy niraisiny Kaina le tenin'Andriamanitra. Et puis Caïn n'a pas reçu la parole. Tadio fa ny tompony décision dia ianao. Sache que celui qui doit prendre les décisions, c'est toi. Ao ve tsika? Est-ce qu'on est là? Ao, asy voamenina be aloha raha ao tsika e. Si tu es là, est-ce que tu peux dire Amen? Dia zao teneniko anareo tsy nanaiky Kaina fa alohany foana ninana an'le pensée ratsy le fialonana. Caïn n'a pas accepté la parole, mais il a préféré nourrir ses mauvaises pensées. Ohatrany C'est-à-dire tsika la rehefa mahazo jalousie. tenin'Andriamanitra dia tsy te hiova. Voilà, on est comme ça aussi d'habitude. On reçoit la parole de Dieu, on ne veut pas changer. Alohantsika mijanona anatin'le fahakalana foana. On préfère rester dans la haine. Raha ohatra zao za miteny ianao hoe ianao nefa voavela elo ka raha lasa ranabavy. Par exemple, moi je te dis, toi, tu es déjà pardonné, frère, Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy à travers Jésus-Christ. dia ianao ny anatinao ny amen nefa ny anatinao ny ohatra mbola tsy mino an'izany foana. Et toi, tu dis Amen, mais à l'intérieur de toi, tu n'y crois pas. Dia izay le problème. Et c'est ça le problème. Tsy mety mino tsika. Tu n'arrives pas à y croire. Tsy mety mandray tsika. Tu ne crois pas en la parole. Tsy mety ho entin'ny fanahy tsika. Tu n'acceptes pas d'être conduit par le Saint-Esprit. Satria Saint-Esprit dia mampiasa parole an'Andriamanitra. Parce que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Zay ny teneniko anao hoe minana tenin'Andriamanitra. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mange la parole. Dia inona nahazo an'i Kaina? Namono an'ny rahalahiny ihany. Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Il a tué quand même son frère. Azonareo ohatr'izany ny tentation io hoe Et c'est ce qui se passe avec la tentation. ohatran'ny Jesosy Kristy koa Comme Jésus,
Hitanareo, rehefa nanomboka nona amin'izay Jesosy, Quand Jésus a commencé à avoir faim, rehefa izy nifady hanina, quand il a fini de jeûner, dia hitany devoly hoe en état de faiblesse Jesosy. et le diable a vu que c'est ça la faiblesse de Jésus sur le moment, Satria nona izy. parce qu'il avait faim. Ka fantatry ny devoly no faiblessenao sy ny faiblesseko. Donc le diable connaît tes faiblesses. Izy tsy miataka anao zany rehefa feno ianao. Il ne t'attaque pas quand tu es rempli. Rehefa mety ny communion tsy samy ataka anao zany izy. Quand tu as la communion avec Dieu, il n'ose pas t'attaquer. Fa rehefa hita ny faiblessenao dia tonga izy. Mais quand il voit ta faiblesse, il arrive. Dia izay zavatra nataony an' Jesosy. Na Jesosy ary nataony ko ianao ve no tsy ataony e? Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus même, il l'a attaqué et c'est toi qui ne vas pas attaquer. Azonao ve zany? Est-ce que tu comprends? Fa Jesosy efa niteny hoe lehibe lavitra izay ao anatinareo no eo amin'izao tontolo izao. Mais Jésus, il a déjà dit que celui qui est à l'intérieur de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Na mivavaka isan'andro azy ianao, Même si tu pries tous les jours, na mifady hanina isan'andro azy même ianao, si tu jeûnes tous les jours, fa raha vao tsy hainao mandresy ny fisainany ratsy, mais si tu ne sais pas vaincre les mauvaises pensées, dia tsy ho lasa lavitra zany ianao. tu ne vas pas aller loin. Tena mifona aminao amin'ny teny an'izay. Tena mamela amiko amin'izany teny zany a. Je Fa nahoanako m'excuse, zany. mais c'est aussi pour moi cette parole. Tsy lasa lavitra zany a raha mamoy ny fisainany ratsy eto anatiko ato. Je ne peux pas aller loin si je nourris les mauvaises pensées en moi. Ny fisainany ratsy a dia miteraka fitsarana foana. Les mauvaises pensées provoquent le jugement. Zay mahatonga an' Jesosy hoe zaza mitsaratsara zany. Voilà pourquoi Jésus a dit ne jugez pas. Azonareo ve? Tenenindreo ny akaikinao iza ny soferanao e? Dis à celui qui est à côté de toi, qui est ton Zay sofera chauffeur? tsy izy rehetrarehetra mitsangana ianao dia délivreo ny sainao. Zao dia zao mitsangana kely aloha. Tout autre chauffeur qui ne devrait pas Attends, être là, c'est qui t'attend? chasse-les, chasse-les, chasse-les. Ataovy eo Délivre-toi toi-même. ataovy eo amin'ny fisainanao a dia andaontsika hibebaka raha ny fisainany ratsy. Raha Repends-toi, ny fisainany ratsy a tafaeritreritra. repends-toi de tes mauvaises pensées. Andao Andriamanitra raina eo. Impiry izay mety misainy ratsy foana. Impiry izay tsy mideserne ny ato anatinay. Prie le Seigneur, repends-toi de tes Andriamanitra mauvaises ray eo. pensées. Ankehitriny misaotra ianao mampianatra anay amin'izany teny zany. Fa ty fisainana ty marina Jesosy mila disernay isan'andro. Tonga eto izay eto amin'ny fanatrehanao. Tonga eto amin'ny présencenao izay. Mifona Jesosy Kristy amin'ny fisainany ratsy rehetra. Ary manomboka androany Jesosy Kristy dia didinay ny fisainany ratsy rehetra. Tsy manan-kery-tsony aminay. Ay andio ny fisainanay izay. Vavahy ianao. Mety misy zavatra ampatseo ny fanahy masina anao zao dia teneno. Fotoana zao tena hiverenana marina eo amin'i Jesosy alohan'ny amenony atsika, alohan'ny fenony fanahy masina indray. Jesosy, Jesosy, mila anao izay Jesosy. Apio izay. Raiso amin'ny finoana aza raisina amina sensation na émotion fa raiso amin'ny finoana fotsiny. Raiso amin'ny finoana. Reçois par la foi. Raiso amin'ny finoana. Manomboka androany a À partir d'aujourd'hui, aza mikondane ny tenanao intsony ianao. ne te condamne plus. Ne te culpabilise pas. Matokisa amin'ny zavatra nataony Jesosy teo amin'ny lakroa. Crois et fais confiance à ce que Jésus a déjà accompli à la croix. Zay ny mission an Jesosy namelantsika nampiraintsika amin'ny ray. C'était la mission de Jésus, c'est de nous pardonner et de nous permettre d'être en communion avec le Père. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Manomboka androany a À partir d'aujourd'hui, diserneo tsara ny ao anatin'ny fisainanao. discernez ce qu'il y a dans vos pensées. Vao hitanao hoe fisainany ratsy, Quand tu vois que c'est une mauvaise pensée, vao hitanao hoe fahakalana, quand tu vois que c'est de la haine, tonga ataovy hoe arrière de moi Satan. arrière de moi Satan, dis-le. Ataovy daka kely ohatra le daka tsoavaly reny mihitsy. Arrière de moi Satan hoe. Fais un coup de pied comme un cheval, arrière de moi Satan.
hitanareo ohatr'izany mihitsy any mampahery an'i Davida Davida mihitsy misy fotoana rehefa tafalatsaka teo toi ianao no fanako ianao mon âme bénit l'éternel hitanareo mahay m'évangéliser any tenany izy David, il s'encourageait lui-même, il encourageait son âme à bénir l'Éternel. hitanareo manana an'izany toe-pohatra ny Davida Aie ce cœur-là, comme David. dia ny teny rehetrarehetra avoaka amin'ny vavantsika mila mitandrinatsika Chaque parole qui sort de notre bouche, on doit faire attention. misy esprit koa ambadika ny teny Derrière les paroles, il y a un esprit. mila miteny zavatra tsara foantsika Il faut qu'on dise des bonnes choses. raha tianao hiova amin'ny fiainanao raha tianao hiova amin'ny fiainan'ny zanakao raha tianao hiova amin'ny fiainana tokantranonao naiza naiza raha dia mitenena zavatra tsara foana Si tu veux que la vie de ta famille change, ta vie quotidienne change, parle de bonnes choses. zavatra ataontsika ny ohatra hoe mivavaka antsika zao ho an'ilay olona anankiray mbola mety hoe tsy mbola tena ao amin'i Jesosy Par exemple, si on prie pour quelqu'un qui n'est pas encore vraiment en Jésus, dia mino be antsika hoe sy miasa zany Jesosy et on croit que Jésus est vraiment en train d'agir, dia maheno sofina indray tsika na ampiasan'ny maso hoe io lay olona fa mbola manao ny fanaony foana et on voit et on entend que la personne est toujours en train de faire ce qu'elle fait habituellement. dia mihetsika ressentiment Et puis il y a le sentiment qui monte dia lasa misy eritreritra indray et on commence à avoir des mauvaises dia sy pensées. tonga ngambany vola tsy hiova mihitsy On est en train de dire lui il y a plus de chances qu'il change. azonareo dia fa na inona nampiteny anao teo zany Et c'est quoi c'est quel esprit qui t'a inona indray fait le chauffeur teo C'était quoi le chauffeur qui nefa t'a anao tena nino be tao anaty présence teo fontsare izy Alors que tu étais dans la présence de Dieu, tu étais en train de pleurer et dire sauve cette personne Seigneur. le personne vavanao mihitsy avy eo tonga dia ampiasany devoly satria tany devoly koa ianao vavaka ao anazy Et c'est cette personne-là que le diable il utilise pour te choquer. Parce que le diable t'a vu prier pour cette personne. ny principe any devoly koa ane mahita anao mivavaka izy dia te hichoquer anao te hoe tena vrai marina avy eo anatin'io vavaka io Le principe du diable aussi, c'est de te choquer un peu en utilisant les personnes autour de toi. tadio fa le olona tena tiatsika sy vavantsika reny mihitsy indraindray mitrahir antsika Souvenez-vous, des fois, c'est vraiment la personne pour qui on prie, etc. C'est eux-mêmes qui nous trahissent. dia eo amin'izay ny eritrereto hoe hiproclame ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mahita ny fiovany aho Et c'est là que tu proclames en le voyant, Seigneur, je vois déjà son changement. tsy andeha amin'ny fahitana afa andeha amin'ny finoana Je ne vois pas, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. na ataony ohatr'izao ary efa miasa ny fanan'Andriamanitra Même s'il me fait ça, je sais que le Saint-Esprit agit déjà. zay ny tenen'ny Paoly hoe tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika amin'ny fanahy Voilà pourquoi Paul a dit on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qu'il y a dans ce monde. azonareo aza miady amin'ny fanahy amin'ny nofo zany Ne combat pas les esprits par la chair. avy ndray zany hoe mba mivavaka ao anao dia anao ve mbola oatra ihany ny anaovanao anahy nareo koa zany efa ho any amin'ny afo be mihitsy Ne dis pas, moi je prie déjà pour toi et tu continues toujours à faire comme ça. Ça se voit que tu vas aller en enfer. aza manao an'izany teneny eo akaikinao Dis à celui qui est à côté de toi, ne fais pas ça. teneny farany eo akaikinao izy ny chauffeur anao Dis une dernière fois à celui qui est à côté de toi, qui est ton chauffeur? zay zavatra rehetra tsy amin'ny fitiavana Ce qui n'est pas dans l'amour. pasteur Par zao tena nitory an'izay mihitsy ny vokatry ny fanahy tamin'ny 2 semaines lasy Pasteur Par, il a partagé sur les fruits de l'esprit il y a 2 semaines. dia zay tsy reny rehetrarehetra reny a dia atao varière de moi Satan Ce qui ne rentre pas dans les fruits de l'esprit dit arrière de moi Satan. azonareo efa zanak'Andriamanitra ianao Parce que tu es fils de Dieu. aza mandany andro mandoto saina zany Ne perds pas ton temps à avoir des mauvaises pensées. jereva ny zavatra nataon'Andriamanitra Regarde à ce que Jésus a fait. afaka manatona amin'izay pouvez mialatsiny aminareo groupe de louange fa le fampianarana te tena mila napita Il fallait que je partage ce message. Désolé, le groupe de louange. mbola tsy tena tapitra le izy vao tapatsika satria mila manaja fotoana koa tsika fa mbola tokony itoy io fampianarana io Le message n'est pas encore terminé normalement, mais on doit aussi respecter le temps. Donc Merci. on va continuer. ndao tsika teka be amin'ny izy prochaine telo On va miravavy acclamer le Seigneur. azonareo ve le fampianarana teo Est-ce que vous avez compris tena le message? mazava
Est-ce que c'était clair? atsangao ny tanana zay tsy eritreridratsy tsony tena hoe à la poubelle daholo ny fisainandratsy rehetra. Qui veut s'engager à ne plus avoir de mauvaises pensées? Amen. Percé be À mettre les mauvaises pensées à la percé be poubelle. ianao raha vao zay ny fisainana. Tu vas percer si tu as cette façon de Zay penser. mahatonga an'Andriamanitra ny zaza ny tanora sensible be amin'ny fanahy. Voilà pourquoi un enfant, en fait, il est très sensible à l'esprit. Satria mbola pura le fisainana. Parce que ses pensées sont pures. Fa ndraindray tsika efa zokozoko ny tony a. Mais des fois, nous, qui ont déjà pris un peu d'âge, Satria efa norira zavatra be da be anatin'ny fotsika tany par rapport amin'ny fiainantsika taloha par rapport amin'ny zavatra be da be. parce qu'on a tellement passé, on est tellement passé par beaucoup de choses dans notre vie, on a tellement nourri notre âme de beaucoup de choses. Dia lasa sarotra amintsika ny ohatrany hoe possible ave zany tena hoe isaina madio zany. Et c'est devenu difficile pour nous d'avoir des pensées pures. Fa zany tena ianao hoe possible zany. Mais moi, j'aimerais te dire, c'est possible. Satria tsy ianao no manao anazy. Parce que ce n'est pas toi qui le fais. Raha tena mangetahy ianao te hiala amin'ilay izy dia ataony fanahy Si tu as soif d'avoir des pensées pures, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. manampy ianao fanahy C'est masina. le Saint-Esprit qui va t'aider. Izy no midélivrer anao koa. C'est lui qui te délivre. Dia izy koa manome fo vaovao anao. C'est lui qui te donne un cœur pur. Fa mila d'accord aloha ianao. Mais il faut que toi, tu sois en accord avec ça. D'accord tsika? Amen. Zany a Est-ce qu'on est d'accord? tehaka antsika ho anaty. Alléluia. Saotra pasteur. Je n'ai que toi dans le ciel.
sao dia misy manana partage kely nareo na témoignage kely par rapport amin'ny teny azontsika teo afaka mandroso tompoko. Est-ce pasteur, c'est quelqu'un qui a un témoignage par rapport à ce qu'on a partagé tout à l'heure? Je vous invite à partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais toi, ça va être vécu par rapport à ça va être pensé. Mais un témoignage, non? Peuple de Dieu. Ici? Personne? Ok. Amen. Bisman un témoignage? Tati Nourtine? Le témoignage? Si ce matin, il y a quelqu'un qui va faire un témoignage? Après cette scène? Ok. Aujourd'hui, j'invite encore à que tu ouvres encore ton cœur. On va entrer dans un moment très important. Parce que notre foi se base sur ce que Jésus a fait. Sans Jésus, sans la crucifixion de Jésus, notre foi est vaine. Parce que c'est lui, l'agneau, qui mollait. C'est lui qui a pris tous nos péchés. Est-ce que tu es conscient aujourd'hui que quand Dieu te regarde, il ne voit pas de péché? Il te dit juste de purifier tes pensées. Mais il ne voit plus le péché en toi. Quelqu'un qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle création. Aujourd'hui, à partir de cet enseignement que le Saint-Esprit nous a donné, décide juste de purifier nos pensées. Décide de discerner qui nous conduit quotidiennement, seconde par seconde, minute par minute. Discernons nos pensées pour qu'on soit toujours dans une pensée pure comme la pensée de Christ. Le plus important, que Dieu nous a pardonné. Dis à ton voisin, Dieu t'a pardonné. C'est le plus grand cadeau. C'est le plus grand cadeau, le pardon de Dieu. Un homme qui a reçu le pardon de Dieu pardonne facilement. Quelqu'un qui a une révélation du pardon de Dieu pardonne facilement et ne juge pas aussi son prochain. À partir de maintenant, reçois d'abord ce pardon encore à nouveau, à travers la Sainte Seine. Jésus a dit, il a pris le pain, il a dit, voici mon corps que j'ai donné. Quand vous mangez le corps de Christ, en mémoire de ce qu'il avait fait pour toi, pour moi, sache qu'il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aime. Prends et mange. Et remercie les Seigneurs. Merci Jésus. Prenez aussi le vin pour notre sanctification. C'est lui qui nous sanctifie. Tu ne peux pas te sanctifier toi seul sans le Saint-Esprit, sans le sang de Jésus.
Le vin, c'est le synonyme du Saint-Esprit. Parce que Paul a dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le vin, c'est comme le Saint-Esprit en image de ce que Jésus veut. Parce que c'est lui qui nous purifie. Bois et sache que tu es purifié. Prends par la foi. Et tout corps qui est malade, toute chose qui ne conforme pas à la volonté de Dieu, je proclame aujourd'hui qu'il soit brisé, qu'il soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez. Merci Jésus. Halleluja. Sotra Jesosy io. Sotra fa lehibe tokoa ny fitiavanao aminay. Amen. Halleluja. Misy fijoroana vahavolombelona ho ataoko izany a. Raha ny natongavana androany a, nandritra ny herinandro dia nisy tena hoe aty ilay izy. Satria vao tamin'ny herinandro hoe izany hitarika ny louange izany dia zavatra be da be no mifamaofao tao anatin'ny herinandro. Nisy nanomboka tamin'ny narary ny masoko. Misy fotoana tena hoe didy maso tsy mahiratra mihitsy ny masoko mihaina. Ny sofiko marary migobogobona. Ny lohalika moa izany etsy an-daniny mety tsara indraindray miovaova eo ihany. Ny feo plus ilay fotoana manakaiky ho avy ilay sabotsy dia nisy fotoana na ny feo raha ohatran'ny kasoka kely foana ny feo. Dia tao anatin'izany fotoana izany dia tena hoe henoko hoe misy feo miady any anatiko any. Ohatrany hoe maninona raha atsony ihany, matsonina ihany fa zao ve ny etahanao. Dia ao anatiko eo nefa ny feo anankiray tena mandesy lahatra hoe Jesosy mbola afaka manasitrana, Jesosy fantatra hoe ianao ny tompon'ny asa. Za tsinotsinona ihany ary tsy mahefa na inona inona fa rehefa sitraponao Jesosy ianao afaka manafy hery mahatonga an'izany fotoana izany. Dia mandrapatonga ny andro amin'ny maraina, mivavaka foana mandrapatonga ny andro amin'ny maraina. Dia tena hoe betsaka ny sakatsakana, betsaka ny ady any an-dalana eny. Dia efa hiainga ako dia mijery eo amin'ny fitaratra dia oay sa mbola menamena izy izany, andeha ho eny izany. Mandeha amin'ny foa maraina na ny sofoka ary ohatran'ny mbola henoko hoe ohatrany ihany. Dia io hoe Jesosy dia ahoana izany ny atao? Dia efa tongotra ny fotoana hoe hiteny amin'iza izany, homena an'iza izany. Dia any anatiko nefa miteny hoe atao ilay izy dia ianao nefa miteny foana hoe ao amin'ny fanotronan'Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy zavatra miasa hoe miasa Andriamanitra. Dia ahoana moa izany hoe hay foana miteny an'ilay izy, hay foana kanefa ahoana ny fomba fiainana an'ilay izy. Dia tena misy fotoana asanareo nefa tratran'izany hoe ny feo anankiray miteny matsoa ihany na tsy teanao tsy teanao fa ny feo anankiray ao amin'ny sofo. Ohatrany hoe sofinao izany lasa sofina roa samihafa, ohatrany hoe mifandiso ilay izy. Dia saotra an'Andriamanitra fa nandritra ny fotoanan'ny fanatrehana tena mety hoe mbola mena maritra fa tsy haiko hoe misy mahatsikaritra hoe mamaky teny ary ohatrany mitifitra be mihitsy hoe ohatrany hoe manjavona ilay izy. Tsy haiko hoe misy taimaso ve sa ahoana fa plus rehefa nandeha ny fotoana dia miafaka ilay izy. Ohatrany hoe me mazava ilay izy dia tena misaotra ny tompo fa afaka tena hoe nanana feo androany nentina nideran'ny tompo na ny loharika raha hitako hoe eny am-pandehanana ny tompo dia manamboatra ary ny voninahitra dia averiko an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Hanao ny fanatitra aloha tsika dia mbola anao témoignage kely par rapport à ce qui a été qui est partagé. On va faire d'abord le point.
Ataoko amin'ny teny gasy ilay izy fa miangaly fa afaka traduire amin'ny s'il te plaît. Merci. Mazava kokoa ilay izy ataoko amin'ny teny malagasy. Nisy amin'ny asako izany dia nisy prestation, nisy prestataire nalaiko. Dia tara be ilay olona voalohany. Dia niantso prestataire hafa. Dia rehefa vita ilay asa, dia izay indray vao tonga ilay prestataire nantsoko voalohany dia tezitra izy izany. Dia atsoko aloha izy satria izaho koa nisy pression tamin'ilay asako tsy maintsy livreko ilay asan'olona. Dia rehefa tonga izy izany dia tezitra izy dia hoy izy hoe aleo ahy ianao tsy mitabataba be amiko satria ianao tara ho aho dia izaho tsy maintsy naka prestataire hafa satria ny asa tsy afaka miandry anao. Dia au moins hoy izy omenao frais de déplacement. Dia hoy izy izany hoe tsy maninona fa omeko ny déplacement anao fa aza mitabataba be anao fa dia izaho izany andeha hanantona an'ilay olona. Dia rehefa andeha hanantona an'ilay olona dia hoy izy hoe mijanona ihany hoy izy amin'ny toerana misy anao eo fa aleo izao ihany miresaka hoy izy fa tsy mifanantona. Dia verina tamin'ilay toerana ka tonga dia tifiriny tamin'ny gazy. Tena gazy tena mahery vaika be, tena tsy zaka izany reto fa tena mahery izany mahery izany. Dia tena may tena ohatran'ireny hoe tena ohatran'ny hoe dorana tamin'ny afreny tarehako. Fa tena hoe fraction de seconde, tena hoe tonga dia rakotra ilay gazy. Gazy tena mahery be. Zaho miteny izany hoe tena mahery satria tena na hoe lohako natsofoka tanaty baignoire mbola may. Nentina nandeha tamin'ny tomobila amin'ny rivotra mafy be ny tarehako fa tena may foana, tena may. Dia tena may dia voavoan'izay dia saika dia nisy eritreritra anankiroa hoe izay ilay hoe iza no mitondra anao, iza ny chauffeur mitondra anao. Dia ny anankiray miteny hoe ny pensée anankiray miteny hoe tonga dia mandehana dia toroy any amin'ny pôlisy. Dia ny anankiray indray miteny hoe mamela azy fa tsy fantany izay ataony. Dia hoe Jesosy hoe tsy maninona fa tsy ho any amin'ny pôlisy fa mamela n'iny olona iny fa tena tsy fantany izay nataony tamiko. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia hozy aho hoe ndray andro any tsy maintsy ho hitako iny olona iny. Tena tonga dia amin'ny finoana tsy maintsy hitako iny olona iny ndray andro any. Dia tonga tokoa ary ilay andro anankiray dia tena hitako ilay olona. Dia par rapport amin'ilay hoe rehefa misy zavatra hitantsika na ren'ny sofintsika dia lasa miazira ny nofontsika, ny fontsika. Dia tonga dia ohatran'ny tadidiko daholo ilay zavatra nataon'ilay olona tamiko. Dia ohatran'ny tonga dia nientana be izany no foko. Dia feno izaho moa izany amin'ilay mekanika feno vy aty an-tanako, feno clé marteau rehetrarehetra. Dia tena tonga dia hozy aho hoe Jesosy ohatran'ny tsy maîtriseko ilay foko. Dia lasa nivoaka ilay kasy fa tany amin'ny kasy no nahitako an'ilay olona. Dia lasa nivoaka nivoaka ny varan'ny vavatan'ny kasy. Dia hozy hoe mivoaka dia eo mandeha ho azy dia eo amin'ny vavatan'ny kasy dia fa raha mivoaka iny olona iny dia tsy maintsy hitako mifanena amiko eto. Dia nivavaka kely dia tonga dia nitony be ny foko vao nitodika tamin'i Jesosy. Tonga dia nitony be dia hoe efa namela ny olona io ianao ohatran'izay ilay notenenin'ny pasteur Daniel hoe nandretsika efa mamela fa rehefa mandeha ny fotoana dia misy zavatra hamangin'ny fahavalo antsika indray dia ohatran'ny te se venger indray tsika. Dia hoy tena efa namela n'ity olona ity Jesosy fa izay izany dia toizako ny famelana. Dia lasa nateriko tany anaty tomobila daholo ny zavatra tetỳ an-tanako. Dia tena nandeha dia nanaraka an'ilay olona izany. Dia hitazako ilay olona dia nanaraka dia izy niezaka niala anazy izany. Dia tonga tamin'ny fotoana anankiray tsy afaka niala intsony izy fa ohatran'ny tonga dia tery tsy afaka nivoaka intsony izy. Dia izy niondrika izany
dia ozy amantsy anazy hoe jereo aho za tsisy niniana hoe tia-tanako dia tady fotsiny ny zavatra nataonao tamiko fa zaho tsy haninanao tsy ady aminao za tsy haninanao fa ny antony tadiavako anao voalohany aloha angataka famelana aminao aho za tsika zany tsy hoe mieritreritra hoe rehefa mizatra marary atsika dia hoe ho marina foana tsika na hijanona amin'ny toerana amin'ny avinavina hoe satria za ohatra zao dia andrasako ty olo ty fona aminahy dia ho avelako izy rehefa avy eo zavatra nyteneniko voalohany hoe tsy zaly izy fa mifanahy masina ampaherezako atsika ilay izy satria mety misy fotoana andalovantsika situation ohatran'izany dia zaho manantona anao hifona aminao aloha za voalohany dia rehefa avy eo za tena mamela zavatra nataonao na tena tsy mora mihitsy ola izy fa tena mafy be dia efa zaho anefany tena mamela anao dia nijery anazy an'ilay olona dia ohatrany tsy tonga sain'izany dia fa ahoana ozy izy zany ohatra mbola nieritreritra hoe misy zavatra ho ataoko amina ohatran'izany fa ahoana ozy izy dia ozy hoe zay fotsiny fa mamela anao za gaga be le izy tavarana tena bokina be zay fa za aloha zany tamin'ny voalohany dia ozy hoe tena za kosa tsy matahotra an'ity zay zany le nofo hoe nangeza be ary ty dia tsy atahotra an'ity fa rehefa nifanginy fanahy dia nandeha le izy dia lasa jery anahy le olona dia gaga be izy dia ozy hoe tena zano le izy tena mamela anao zany naveriko taminy dia fa tena zay reto hoe rehefa mandeha amin'ny fanahy tsika dia maharesy ny nofo fa le olona tena hoe raha hoe jerena amin'ny nofo ohatrany hoe olona mafana raha be olona ngeza be olona ohatrany hoe matanjaka be jilamboty be fa tena lefitra reto tena hoe tonga dia kalin be zay sy le fahavalo zavatra tiako atongavana hoe rehefa taritiny fanahytsika dia zay le ten'Andriamanitra hoe na dia mifahavalinao ary izy dia ho ampihavaliny aminao dia zay le tsy maintsy joroako tsinona fa pasteur Daniel ny assista kely hoe par rapport amin'le izy dia raha misy zavatra mitranga reto ndraindray misy zavatra marary ndraindray tena misy zavatra tena marary fa tena misy zavatra tena marary ndraindray fa avelao zay tokony ho avela ary reto ho an'i Jesosy rery ihany no voninahitra. Alléluia. Alléluia. Tsika mbola iteran'ny tompo zany, iza mbola vola iteran'ny tompo. Tu vas encore louer son nom. Je vous donne levez-vous s'il vous plaît. Dis à ton voisin, laisse-moi danser. Non, ne regarde pas, s'il te plaît. Dis à ton voisin, pousse-toi un peu, pousse-toi un peu. Laisse-moi danser. Laisse-moi adorer mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Mbola vona iteran'ny tompo tsika. Eny
Ang tena farany tiagana ny tompo mbola miasa foana izy mbola misy zanak'Andriamanitra anankiray mbola hitsoka volombelona dia andaosantsika izy hijoro zany nataony Jesosy anazy zany mba amisantsika voninahitra an'Andriamanitra mikazanao neny anitra nakatsety aloha ty aty mampidefile izy tadria fa mbola taloha voninahitra ho an'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra narean'le témoignage-ny paster party aloha tena faly tiako be mahitsy gloire à Dieu alléluia dia ohatrohatran'izay ihany koa ny zavatra tiako hoe hijorona vavolombelona zany raha par rapport an'le partage nataony paster Daniel teo zavatra tiako atongavana dia izao hoe nizasy ianao tsika raha ohatra zany tsika ao anatintsika mihitsy le etaeta hoe tia nahaka an Jesosy araka iren'le toriteny lava foana entsika hoe mila manahaka an Jesosy mila manana toetra an'Andriamanitra dia raha tiatsika satria ny ainako izy tena hitako mihitsy plus mangataka amin'Andriamanitra hoe Jesosy tena tianana toe-panahy ohatranao atiako ny anana fahalemem-panahy atiako ohatran'ny hoe rehefa mivavaka zany dia etaetako anatiko mihitsy zany ny anahaka an Jesosy dia hitanareo tena misy priape mihitsy le izy
tena hoe asian'Andriamanitra priape ilay zavatra hoe tianahaka anay ianao, ok, ohatr'izay ilay zavatra hoe ohatr'izay zay priape mihitsy ilay zavatra nandalo tamin'ny paster pary satria ny tena tanjon'Andriamanitra dia zao tian'Andriamanitra raha te hiakatra amina dimension spirituelle tsika dia tsy maintsy misy zavatra ohatran'izay mihitsy hoe io tsy angatahana fotsiny le hoe fanetretena fahalemem-panahy ohatran'izao za Jesosy te ohatr'izao io tsy vitany resaka vavaka sy vitany resaka fotsiny hoe mivavaka dia tompo mefanetretena Jesosy hoe ok d'accord mefanetretena Jesosy ataovy mahay manginy ty vavako ty ampanginy misy ty vavako ty dia ok fa ao anatin'ireny mihitsy amboamboarin'Andriamanitra tsara tsika dia rehefa tojo an'ilay zavatra iny ianao ka raha mbola ohatra hoe tian'Andriamanitra ampanginina ny vavanao ohatra hoe ianao zany tia miteny lava foana tia manana ianao na ohatra hoe tsy ihany ianao dia mbola sanilina amin'ny baolina zany hoy izy Jesosy hoe mbola mitovy ihany nareo mbola tsy mbola lasa lavitra ianao fa rehefa ohatra tsika mihitsy ianao hoe soupla be ianao amen tena hoe voalohany indrindra aloha tena hitako amin'ny fiainako dia vavaka tena marina ny teny Jesosy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy mety reraka tena hoe Jesosy tsy miangavy hoe raha mety dia mivavaha ihany fa tsy mety satria za mahatsapa an'izany amin'ny fiainako hoe revonjay ohatrany hoe tsy dia ampivavaka souply iny amen tena henoko amin'ny fianako izy hoe lasa souply tsika rehefa tena femivavaka femifiraisana amin'Andriamanitra zay le hoe rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dehibe ny zavatra tena hoe miova dia zay ny zavatra tiako zany ohatrany hoe mba fijoroana vavolombelona tena tiako ampitaina amintsika ary tena narehan'le anona teo hoe tsy miteny hoe tsy haiko hoe tsika ve misy miteny hoe capable be za efa capable be efa tena zakako daholo ny zavatra rehetra non ngamba tsy haiko hoe tsy fantatro iza ny te hizezy tamin'izany ngamba tsika za pasteur dia zany titre non lisy titre mihitsiny no atongavana amin'izay stade zay hoe pasteur dia mazaka zavatra ohatran'izao dia tsy tezitra mihitsy izy pasteur izy dia mety ataovana zao na hoe ry mbola olona tsotra fa mety olona tsotra tsy mitondra titre izy fa mety hitanao hoe efa tena mety efa manana tsy haiko hoe ohatraohatran'izay le fiainam-panahiny dia izay ny zavatra ohatrany hoe hitako iainako amin'ny fiainako tena tsapako mihitsy misy fotoana zany tena ohatrany hoe miresaka amin'Andriamanitra fa ny zavatra tena tiako hananina hoe amezana an'izy dia zao hoe manana fifaliana fiadana-po foana ianao rehefa tena hoe rehefa faly Andriamanitra amin'le etaetantsika rehefa faly Andriamanitra amin'le zavatra toe-po sy le zavatra hoe tonga amin'le stade tena tadiavintsika dia tena heninao hoe misy fifaliana fiadana-po anatinao na dia efa renao ary izy hoe marary tena ohatrany hoe misy fotoana ianao misy fotoana latsaka misy fotoana tena latsaka hoe tena zaka kosa ry tompo tena miresaka ohatrany hoe tena tsy mety kosa ry tompo zaka kosa tefa tena mba hamaly tena ohatr'izao fa tena mamaly aloha dia mba fa amin'ny fotoana mamaly iny tsy tonga dia mamalimaly fe mamaly fa henoko mihitsy le tena Andriamanitra anaty Baiboly Andriamanitra mihitsy mametraka teny eo ambavanao fa iny teny tena apetraka ny tompo ambavanao iny satria Andriamanitra ngeny tena hoe misy fotoana itenenana misy fotoana anginana dia misy fotoana ianao miteny na eny an-dalana eny na mitondra tomobily eny amin'ny zavatra be dia be tsy apozinao eny an-tsena eny ianao tena ohatrany ataotaon'olona tsisy dikan'izany ohatrany hoe tsisy valeur zany mihitsy ianao fa tena ohatrany hoe indraindray ohatrany tsy mahita zavatra tenenina ohatrany mangina zany fotsiny ohatrany ianao ve le ohatrany ihany fa avy Jesosy eto zany le amboarinao dia tena voninahitra ho an'Andriamanitra fa
tena vazin'ilay izy dia za hoe raha te hiakatra ambonimbony a hiakatra foantsika amin'ny havaram-panahy a dia mandalo an'izay zavatra ohatran'izay. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy a fa afa-panadinana paster pary dia afa-panadinana kotsika engany mba ho afa-panadinana daholo tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. J'ai juste quelques annonces juste avant la bénédiction. Du coup, à partir de ce mois-ci, on va commencer les veillées de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Veillées de prière, donc une fois par mois, on aura des veillées de prière. Et qui est déjà content pour ça? Parce que en fait, le format de la veillée de prière, c'est pas un format comme un culte, c'est un format plutôt à cellule de maison. Et ça sera dans la petite salle à côté là-bas. Mais on invite vraiment chacun à venir parce que ça sera vraiment très interactif. On peut échanger sur des sujets, on peut faire des questions-réponses. Ce sera vraiment un temps, surtout, on va donner un temps en fait, un temps très large pour l'adoration et l'intercession. Ok? Pour l'adoration et l'intercession, c'est-à-dire que ça sera vraiment un temps dans la chambre haute, c'est la Pentecôte. Amen. Amen. C'est vraiment un temps où on va prier ensemble, on va porter les uns les autres dans la prière, on va porter nos sujets et on va prier pour chaque sujet. On va adorer le Seigneur tous ensemble, vraiment dans un format convivial, dans une ambiance conviviale, et on va adorer, louer le Seigneur. Et ça sera vraiment beaucoup d'adoration, beaucoup d'intercession, beaucoup d'interaction. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va faire beaucoup de tourtées ou quoi, mais c'est vraiment un échange entre nous et c'est un format convivial. Donc, j'invite vraiment chacun à venir. Donc, ce mois-ci, c'est le vendredi. Écoutez bien, c'est le vendredi 20 juin. Vendredi 20 juin. Ça ne sera pas très tard, ne vous inquiétez pas. Et ça va être comment le culte du lendemain? On va être fatigué, etc. On va finir au plus tard à 23h. Okay? Donc, ça va commencer vraiment tôt. Ça va commencer un peu tôt parce qu'on a pensé à ceux qui prennent le transport, au culte du lendemain aussi parce qu'on doit venir ici le lendemain. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop fatigué. Donc, on vous tiendra au courant de l'heure de début parce qu'on est en train de négocier avec la salle, mais ça ne sera pas très tard. Ce n'est pas vraiment une veillée où ça dure jusqu'à 5h du matin. C'est pas ça. C'est une demi-veillée, on va dire. Mais c'est vraiment un temps où ça sera un peu plus, où il y aura un peu plus de proximité. Voilà, ok? Et c'est le vendredi 20 juin. Je vous invite à venir ce jour-là pour être tous ensemble dans la petite salle juste à côté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et on n'a pas encore la date, mais la prochaine réunion des jeunes, écoutez bien les jeunes, la prochaine réunion des jeunes, ce sera une sortie, ok? Ce sera une sortie, pique-nique, etc. Et on vous communiquera la date bientôt. Et on va faire plein d'activités, plein de trucs sympas et beaucoup de parties spirituelles aussi, bien sûr. Et on va vraiment être, ça va être fun, ça va être à l'extérieur, ok? On va vous communiquer la date exacte, mais ça sera ce mois-ci. Ok, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Ini ek mo tsara tupo. Na yasa vi no wan Jesus. Mandi fulana fa fotsika. Mandi an koa somena voa. Ari ande ko no yatsika kana na voa. Vunna vi no. Quelque chose que tu dois parler à ton voisin. Quelque chose que je t'exprime dans moi.
Quand tout à l'heure, quand j'écoutais la parole, on a entendu le témoignage. Mais toi aussi, soyez prêts. Parce que Satan était présent là aussi. Il a entendu, il a écouté, il va te suivre. Il ne va pas te laisser tranquille comme ça. Il va venir aussi. Il va venir aussi. Même après qu'on va sortir de cette salle, prépare ton cœur. Parce qu'il sera, il va te suivre. Mais moi, je proclame au nom de Jésus que toute arme forgée contre toi n'atteint pas. Tout blocage soit brisé au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction sur ta vie. Que tout blocage soit brisé au nom de Jésus. Le mur de Jéricho sur ta vie tombe au nom de Jésus. Tout cœur, toute arme forcée qui va venir contre toi soit brisé au nom de Jésus. Les forteresses de la peur, d'angoisse tombent au nom de Jésus. Jésus l'a dit dans Isaïe 54, 17. Cette proclame cette parole. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Reçois cette parole au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus que cette semaine, c'est une semaine de bénédiction, prospérité sur ta vie, sur ta santé, sur ton travail, sur ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Je suis comme je suis par là. Tu es comme tu es par là. Pousse ton voisin, rapproche un peu d'elle. Laisse-toi un peu. Fais un peu d'exercice. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es comme tu es par la grâce de Dieu. Et moi aussi, hein. Toi aussi, hein. Amen. Soyez bénis. Samedi prochain, à la même heure, à la même endroit. Bisous, pétarole, hein. Et c'est ça, Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine à 14h30.